Matsimpana Etnineni Ratovelo Jacqueline. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Amen. Ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Rainay tena tianay tokoa, tsy mba nahafoy na nahasaraka anay, koa misaotra anao eram-po, eran-tsaina, eram-panahy izay olonao rehetra tompo malala, satria ninona tokoa zavatra niseho tsy maintsy nolalovanay tamin'ny taon-dasa iny dia tsy mba nahafoy na nahasaraka anay ianao. Fa teo foana ianao niaraka taminay, nifampitantana taminay, tsy mba namelanay ady rery zany ianao, ary tsy namelanay koa iraviravin-tanana fa nanatrika foana, nifampitantana anay foana, nampahery anay foana tompo malala. Koa indreto izay olom-boavonjinao rehetra, mbola miankohaka ampanajana sy ampanetretena tanteraka eto ambany fahasoavanao, mba hiarahabanao, idera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao. Misaotra ihany koa tompo malala, mbola afaka iombam-bavaka miaraka aminao eto indray izahay, ary koa mbola afaka andrehany afatrao ny fampianaranao sy ny torolalanao omenao anay, mba hiatrehanay indray ny taona vaovao tena araka ny sitraponao. Koa mangataka ny famindramponao tompo, mba metezana dio sy anasanay amin'ny alalan'ny rahasoanao, izay nalatsaka tao Kalvari, fa ampy anadio sy anafaka anay amin'ny fahalotonay rehetra ny rahanao. Ary mba hahafahany fanahy masinao koa hitoetra sy asa mahery ao anatinay, hanazava ny foamam-pananay, hitaridalana anay an-trano mba tsy ho diso lalana izahay, ary hampahatsiaro anay mandrakariva ny sitraponao rehetra tiana ho tanterahanay eo amin'ny fiainanay. Dia mitenena aza tompo araka ny fombanao fahavonina izahay andresy ankatony afatrao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Jesosy no angatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola mpifaliana mandrakariva ry havana, ho iarabanantsika rehetra isan-tokantrano sy isam-batan'olona tratra ny taona vaovao 2024 indray. Ny tompony hamindra fo amintsika mandrakariva, ary mbola ameno antsika tsirairay avy koa ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'i Ezekiela toko 7, ny 1 ny 12 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fanahy nanangy ahy dia nandrehorakoraka be tao voako aho, nanao hoe isaorana ny eny voninahitra Jehova amin'ny fitoerany, ary reko koa ny fikopakopaky ny elatry ny zava-mananaina izay ny fanendry sy ny fidilodilotry ny kodia teo anilany sy ny orakoraka be. Ary nisy fanahy nanaingy ahy ka nitondray dia lasa aho sady ny rehitra tamin'ny fahavitosan'ny fanahiko, ary ny tanan'i Jehova dia nahery tao amiko. Amen. Zany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no andeha angalantsika fampaherezana amin'ity alarobia maraina ity. Fantatsika tokoa mantsy ry havana fa raha voavoazotry Samuela ho mpanjaka Davida dia niaraka tamin'izay dia nilatsaka taminy fanahy masina. Fanahy masina izay nitondra sy nanome hery azy hiatrehany any Goliata. Koa no ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra tao anatiny dia tsy nanano sarotra Davida, fa dia nandavo any Goliata tanteraka, izay malaza tokoa fa ho mpiady mahery ary manana fitaovam-piadiana maro isan-karazany tokoa. Eto koa dia nanainga ny Ezekiela mpanompon'Andriamanitra ny fanahy masina, dia nitondra azy ka lasa izy sady nirehitra tamin'ny fahavitosan'ny fanahiny. Zany hoe tena marina tokoa zany ry havana fa rehefa tena vonto ny fanahy masin'Andriamanitra tokoa ny olona iray dia tsy maintsy feno vavaka tanteraka koa ny fiainany, tsy maintsy mirehitra ara-panahy ihany koa izy, ary feno hery tanteraka ihany koa. Ary zavatra tena tsara koa hoe manaiky ho entin'ny fanahy masina ny olona iray dia tsy hoe mirehitra ara-panahy fotsiny izy, fa tena mahery amin'ilay olona ihany koa ny tanan'Andriamanitra.
androany ry havana dia tsy tongatonga foana amintsika akory ny izao tenin'Andriamanitra izao, fa tena tiany tokoa ho hita eo amintsika olony rehetra tokoa amin'ity taona vaovao 2024 ity, izay asa mahagaga ny fanahy masina niseho teo amin'ny Davida sy Ezekely. Tiany ahery amintsika tsirairay avy tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra ry havana, ary ny voalohany indrindra dia tiany hoe isy firehetana be ara-panahy eo amintsika, dia firehetana miasa tsara rehetra, firehetana ihany koa miasa fanompoana maro isan-karazany izay napetraka ny tompo amintsika. Ary raha izany ry havana ny fanirian'Andriamanitra amintsika mpanaradia azy dia tokony hoe mba hanteny tena tsara ihany koa isika aloha, rehefa miantso sy mangataka ny fahafenoan'ny fanahy masina tokoa mantsy ry havana hoe fanahy masina mameno anay, mitoera ao anatin'ny fonay fanahy masina, hiasa mahery eo amin'ny fiainanay ianao, tario sy hazavao fanahy masina ny lalanay. Izany no ataka fangatahantsika eo amin'ny vavaka izay ataontsika matetika. Dia anjarantsika amin'izay ry havana androany no mandinika hoe tena fanahy masin'Andriamanitra marina tokoa ve no mameno sy mamonto atsika, mba ahafahantsika mahita ny fahagagany rehetra, mba tsapahantsika koa hoe tena tao anatintsika tokoa ilay firehetana ara-panahy. Ary zava-dehibe koa dia move io fanahy masina ao anatintsika io tena miaro atsika amin'ny velam-pandriky ny devoly Satana, izay manao ny faraherin'ny rehetra tokoa mba hanakana atsika tsy andohalika eo anatrehan'Andriamanitra mba hivavaka amin'ny isan'andro. Manao izay faraheriny ihany koa mba tsy hamelantsika hamaky sy handinika ny tenin'Andriamanitra, ary koa tsy hanompoantsika sy hanaovantsika ny asan'Andriamanitra izay napetrany tamintsika. Raha ny tena fanirian'Andriamanitra amintsika mantsy ry havana dia tiany isika tsy hisaraka amin'ny famakiana ny Baiboly. Tokony ataontsika fiainana ny manao izany mba hahafahantsika mamelona ny fanahintsika, tahaka ny famelomantsika ny vatantsika amin'ny sakafo izay hoantsika ny telo isan'andro koa izany hoe tokony nomentsika toerana manokana eo fandaharam-potoanantsika mihitsy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, fa tsy sanatria hoe izay ampim-potoanantsika akory no hanaovantsika izany, satria ny tenin'Andriamanitra no manamafy ny fifandraisantsika aminy. Ny tenin'Andriamanitra no halalantsika momba azy bebe kokoa, ary halalantsika ihany koa ny sitrapony rehetra izay tiany ho tanterahantsika eo amin'ny fiainantsika. Ary izany rehetrarehetra izany tokoa ry havana no ahafahantsika mifandray sy mifamatotra amin'Andriamanitra, ahafahantsika koa manantena andova ny fiainana mandrakizay, satria ny tenin'Andriamanitra tokoa mantsy dia fanahy sy fiainana. Noho izany dia tsy afaka ho tanteraka mihitsy izany hoe olona tsy mamaky Baiboly izany no andova ny fiainana mandrakizay. Betsaka anie ry havana no menitra sy joro vavolombelona fa mpanompon'Andriamanitra, kristianina, ka dia tsy te hilanja ny Baiboly mihitsy rehefa andeha hivavaka na hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Kanefa isika dia mahafantatra tsara ary resy lahatra ihany koa fa novidiana lafo tamin'ny ran'i Jesosy Kristy avokoa ny isika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 5:20 manao hoe fa na iza no menatra ahy sy ny teniko, dia omenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny an'ny rainy ary ny an'ny anjely masina. Isika rehetra nefa dia samy maniry avokoa ry havana mba hanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahefana, mba hanehoan'Andriamanitra ny fahagagany rehetra vitany eo amin'ny fiainantsika iray manontolo, na eo amin'ny fiainam-panahintsika izany, na eo amin'ny fahasalamantsika, na eo amin'ny asa fivelomantsika, eo amin'ny ankonantsika iray manontolo ihany koa aza. Ezekely anie ry havana atona hitan'ireo fahagagana maro ireo dia satria izy nanaiky hoentra ny fanahy masin'Andriamanitra tanteraka, ary fanahy masina io no nameno sy namonto tanteraka ny fanahiny ary niteraka firehetana ara-panahy tao anatiny koa dia nahery taminy ny tanan'Andriamanitra ry havana. Ary fantatsika rehetra tokoa fa tsy misy afa-tsy ny tanan'Andriamanitra irery ihany no mahatonga ny fandringanany devoly tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika, mahatonga ny devoly fahavalontsika koa atahotra sy mandositra atsika ihany koa. Indraindray anefa ry havana ny tana maherin'Andriamanitra toa tsy mahery eo amintsika sy ny fiainantsika anie, satria ny antony dia tsy ho tamana ao anatintsika mihitsy ny fanahy masina raha toa isika ka tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny, fandiniana azy ary ny fampiarana azy eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Ka tsy mana ary raha toa koa isika
tsy manana ny fiainam-bavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny ry havany fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona dia manana ny fahefana feno hatrany an-danitra any ka hatraty an-tany, manaiky azy na ny rivotra na ny ranomasina, kanefa dia tsy mitsahatra ny mivavaka Jesosy. No baikoniky na dia ny maty aza dia nitsangana, fa mbola mivavaka mandrakariva Jesosy ka tsy reraka. Ary isika mpanaradia an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba manao ahoana ny fiainam-bavakantsika ry havana. Ezekela mantsy matoa nentin'ny fanahy masina ny rehetra dia satria voto tanteraka ny fanahiny ary feno vavaka koa izy. Zany hoe tsy mety zany ny fivavahana sy ny fanompona an'Andriamanitra raha tsy tena voto ny fanahy masin'Andriamanitra isika. Ary rehefa avy eo dia tsy maintsy hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika izany, ary ny tanan'Andriamanitra dia tsy maintsy ahery eo amin'izay zavatra rehetra ataontsika. Raha sanatria kosa isika manatanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ny herintsika sy ny fahaizantsika fotsiny, fa tsy miantehitra mihitsy amin'ny fanampian'ny fanahy masina, dia tsarovy ry havana fa tsy hatanteraka tsy hakany sy handava ny asan'Andriamanitra amin'ny tokony ho izy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany isika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika eo amin'ny Jeremia 48:10 hoe ho voahozina ny izay manao tsirambina ny asa sain'i Jehovah tao, satria tena mila tao amin'ny tahotra sy ny ovitra tokoa ny asan'Andriamanitra, mila tao amin'ny mpitiavana sy amin'ny fomadio ihany koa. Hoy tokoa mantsy Jesosy ry havana hoe tsy misy olona mitana fangady tarihina ary mierika ka miendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsarovy ry havana fa tsy sanatria alozana no itenenan'i Jesosy an'izany fa malahelo sy saro-piaro loatra izy raha toa ka tsy ataontsika loha laharana ny asany, ary koa tsy ataontsika amin'ny fahendrena sy amin'ny fanetretena tanteraka. Amen. Ivavaka isika. Fahasorafo tokoa ny foamam-pananay ry tomponay sy mpanjakanay satria sambatra izay manana anao. Vao miandoha tokoa mantsy ny taona Jesosy dia indro sahady ianao, tsy mangatakandro fa mbola manetry tena mampianatra anay, manoro lalana anay amin'izay tokony ataonay rehetra araka ny sitraponao iatrehanay ny taona vaovao. Misaotra betsaka koa tompo mampatsiahy anay fa ny herin'ny fanahy masinao tokoa no mitondra zava-mahagaga sy takatra ny saina eo amin'ny fiainanay olombelona, tahaka an'izay niseho teo amin'ny fiainan'i Davida sy Ezekela mpanomponao. Mankasitraka indrindra koa tompo satria tsy tonga foana teo aminay tokoa zao teninao zao fa tena tianao hita eo amin'ny fiainanay tsirairay avy koa ny asa mahagaga entan'ny fanahy masinao, ny firehetana ara-panahy anatinay hahatanterana ny asa rehetra amin'ny fanomponanao. Ampafantarinao anay koa anefa fa ny fanahy masinao dia tsy tafatoetra ao amin'ny olona izay tsy mifandray sy tsy mifamatotra aminao amin'ny alalan'ny mivavaka, fa makina sy ny fandinihana ny teninao satria ny teninao tokoa mantsy dia fanahy sy fiainana ka miantoka ny fandovanay ny fiainana mandrakizay. Izany indrindra tompo malala no ifonanay, ibaboanay heliko eo anatrehanao satria tsy nahatanteraka izany sitraponao izany atsakany sy andavana izay, fa izay tianay ihany no nataonay, izay mampilamina ny fiainanay ihany no tanterahanay. Koa mamindra fo tompo mamelany helokay rehetra Jesosy amin'ny faratsinay rehetra amin'ny tsy fahatanteranay koa, fa tsy nahafola tena mihitsy re izahay ianao amin'ny sitraponao hoe anka dia lavitra nay tokoa zany hoe vonto ny fanahy masinao izany, kanefa dia izany tokoa no hitondra vokatra tsara ho anay eo amin'ny fiainanay sy izay rehetra ataonay. Angatahanay aminao tompo amin'izao fiandohan'ny taona izao dia mba hampio izahay andamina ny fotoananay rehetra ka dia ataonay ao anatin'ny fandaharam-potoananay mihitsy ny famakina sy ny fandinihana ny teninao, ary dia ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay. Mba hampio ihany koa izay tompo tsy hanao tsirambina ny asa sainao ataonay, fa ho tanterahanay amin'ny tahotra sy ny ovitra tokoa, ataonay amin'ny mpitiavana sy amin'ny fo madio, ary ataonay ho loha laharana ihany koa amin'ny fahendrena sy ny fanetretena tanteraka, mba hitondra fifaliana ho anao tompo, ary koa ahafahanay mandova ny fanjakanao. Mankasitraka mankatelina indrindra Jesosy malala, ny dera, ny laza sy ny voninahitra efa anao taloha, mbola anao ankehitriny ary mbola tolotra ianao amin'ny taona rehetra mandrakizay. Fa ny fiadanana kosa ny famindramponao Jesosy malalo, mba tanterao amin'ireto zanakao asa ny tananao rehetra ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amen. Raiso mitso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fanantenana ny ameno tsika amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra
amin'ny finoatsika mba hitombotsika amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Aleloia, amen.